tonga soa atao anatin'ny herinandro ny fanapa-kevitra nomena ilay loha hevitra hoe manaraha isika mianakavy a ko raisina ho fifaliana ny manolotra izany fandarana izany ho anao mifono zavadalina ampahery ary iantso anao andray fanapa-kevitra ara-potoana koa manasanao mpitiavana izay hanaraka izany hatramin'ny farany anarakanao no iriko nahaizano aleanao Jesosy izay reno tiako andeha eo anilanao isanandro sy isanora utakanao reritompo sikivina sarotra tao isanandro sy isanora feny fitiavana rakizy a no arapainantsika tsirairay avy any atokantrano any a izay mandrea an'izao fandaran'izao angehitriny faly ny fo ravoravo mihitsy a satria dia tafahoanetsika amin'ny alalan'ity fandaran'ity ndao efa no fahofatanantsika mba ho mariky ny fiarabantsika tsirairay avy androany rakizy dia andro voalohany a izay ahenontsika fandaharana mahafinaritra be dia ndao atonga lantsika mihitsy ny sofintsika hiaino an'izany a isika mialohan'izany nefa dia manasantsika tsirairay avy a any atokantrano any a mba hanondrika ny lohantsika hivavaka isika rankizy Andriamanitra rainay io hiaino ny teninao a izahay mangataka anao izahay mba hampianatra anay amin'ity takariva ity ary mba ho takatray a ny tiany teninao ambara amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay sy hanonanay izany vavaka izany amen araky ny lazaiko teo rakizy dia tonga eo amin'ny andro voalohany a isika loha hevitra antsika androany a dia mitondra ny lohateny hoe anaraka anao aho mba hiaina tsara ndao ny averintsika anaraka anao aho mba hiaina tsara ndao ny asaiko ianareo hoe mba anakombona ny vavakitsika ary anampina ny olontsika hianatra tsy hiaina isika rakizy ndao ny andramany mavita ve nareo rakizy fantatro a fa 2 minitra na 2 minitra ihany sika no mahavita an'izany hoe tsy misefo a na tsy miaina izany fa raha vao mihoatran'izay dia hitarika fijaliana mahatsiravina izany zavatra izany
ary indrindraindrindra ary raha mitoy a dia mety ho fahafatesana mihitsy a ny hafarany raha tsy miaina tsara ara-dalàna isika rakizy. Mba fantatsika ve hoe ny vavaka dia hain'ny fanahy? Iza mahay an'izany? Fantatro fa mahay daholo ireo rakizy. Ny vavaka dia hain'ny fanahy. Raha oharina tahaka ny rivotra fo atsika izy izany, mova isika afaka manao ninina eo amin'ny fiainana raha tsy misy azy? Tsy afaka manao ninina isika. Tena matahotra nefa ny milaza fa betsaka ireo ankizy milaza azo kristianina kanefa tsy misefo ara-dalàna. Kanefa raha vao tsy misefo rakizy raha vao tsy ampirivotra dia reraka tsy salama. Tsy afaka miasa tsony ny ati-dohantsika tsirairay avy. Ny olona ray na ankizy kely anankiray raha vao tsy ampirivotra dia mahatsapa ho reraka sy marary araka ny lazaiko teo. Dia tahaka izany koa isika rakizy raha vao tsy ampy vavaka, raha vao tsy mivavaka, tsy afaka miaina tsara isika tsirairay avy. Ho reraka ny fanahitsika ary tsy ho fantatsika intsony izay tokony atao. Dia hiraparapy isika ary hianjera ao anatin'ny fandriky Satana. Reto ary misy fanontaniana vitsivitsy holazaiko amintsika dia valintsika any aneritreritra any. Fanontaniana voalohany dia izao: moa ve mivavaka tahaka an' Jesosy isika? Fanontaniana faharoa: tsaroantsika ve ny tantaran' Jesosy tany anefitra rehefa nalainy devoly fanahy? Ary ny fahatelo: inona no nanjohan'i Jesosy rehefa nalainy devoly fanahy izy? Ndao ary ho valintsika. Izaho mitenenareo mamaly aza ny eritreritra fa ho jerentsika fotoana vitsy fotsiny hoe ahoana izany fomba vavaka Jesosy izany. Ao amin'ny Baiboly rakizy ao amin'ny filazantsara 4 dia misy ary mitantara ny fomba izay fomba vavaka Jesosy fony izy tetỳ an-tany. Ny zavatra voalaza ao amin'ny filazantsara dia izao: isaky ny maraina dia mifoha maraina alina koa Jesosy, dia lasa izy mandeha makany an-tendrombohitra mitokana mivavaka. Anankiray izay. Manaraka dia izao: rehefa ankoatry ny fanasitranana nataony sy ny asa be dia be, asa fampianarana nataony fony izy tetỳ an-tany, dia misy fotoana izy mitokana any amin'ny toerana mangingina aninona? Ivavahana, iresahana amin'Andriamanitra, ifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ary ny ankamaroan'ny fotoanany dia nolaniny tamin'ny fivavahana, indrindraindrindra fony izy melohan'ny nijaliany teo amin'ny hazo fijaliana. Fotoanan'i Jesosy rehetra izany raha fitinina dia nolaniny tamin'ny fivavahana. Dia ndao ho jerentsika indray ilay tantaran'i Jesosy izay nalainy devoly fanahy tany anefitra. Intelo Satana no naka fanahin'i Jesosy. Impiry hoe rakizy? Intelo. Fa ny teny lazain'i Jesosy dia izao foana hoe fahavoasoratra hoe raha ohatra ka tsy votom-bavaka Jesosy dia mety nanaraka ny tenin'ny Satana, mety nataony ho tonga
mofo a lay inona lay vato mety nenjera teo amin'ilay antsana be ihany koa izy dia azo mifakam-panahy Jesosy raha vao nanao an'izay kanefa Jesosy rakizy dia tena votom-bavaka araka ny lazaiko teo dia nandresy an'izany fakam-panahy izany i Jesosy. Nalaim-panahy Jesosy nisy zavatra be dehibe nandritry ny fiainany teto dia nisy fakam-panahy be dehibe izay nanjo azy ary nioatra lavitra noho ireny fakam-panahy izay mahazo antsika ireny kanefa rakizy dia nandresy an'izany fakam-panahy izany Jesosy noho ny vavaka izay nataony. Jesosy ihany koa rakizy dia afaka manome hery ho antsika ahatonga antsika andresy an'izany fakam-panahy izany. Raha ohatra ka izao rakizy raha tena mivavaka marina amin' Jesosy isika tsirairay avy. Fa raha sanatria kosa manao atsirambina ny ankizy na ohatra hoe tsy mivaky loha an'izany fivavahana izany dia tsy afaka ny azo ny fanampiana ilayntsika manokana isika indrindraindrindra amin'ireny fakam-panahy be dehibe izay alefan'ny Satana ireny. Raha ohatra izao Satana miteny amin'ny haviny hoe haviny io angalary io vola mipetrapetraka io dia raha vao tsy ampivavaka haviny dia ataony inona ilay vola dia alainy ilay vola. Raha ohatra izao ka tsy ampivavaka i Jaziel rehefa raha ohatra hoe misy zavatra nataony Jaziel dia tady andainy Jaziel dia raha vao tsy ampivavaka dia lasa mandainga amin'ny dada sy neny dia mandainga amin'Andriamanitra ihany koa. Fa rehefa ampivavaka isika rakizy dia ireny fakam-panahy kely rehetrarehetra ireny dia ho resitsika daholo. Ny vavaka rakizy dia tahaka ny lakile volamena. Izy no ahafahantsika mamono varavaran'ny fanampiana sy ny fahasambarana izay efa omanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Irinao ve ny ampiasan'izany lakile izany rakizy? Atsangany ny tanana. Za koa jereny manangan-tanana avy ny ankizy kely tsirairay avy satria maniry ny andray an'izany lakile izany. Misy karazany 3 rakizy ny valim-bavaka dia ho jerentsika fotoana foy izany mba hahafahantsika mba mahatsapa sy mahafantatra an'izany. Raha mihevitra tsara ny teny ambarantsika isika rehefa mivavaka dia minoa fa ho valian'Andriamanitra izany. Indraindray isika dia tsy maintsy miandry valim-bavaka izay vao azosika ilay izy. Tsy voatery eo izany ny valim-bavaka ataontsika fa mety hoe miandry kely. Fa tsarovy rakizy fa misy zavatra tian'Andriamanitra omena antsika tsaratsara kokoa noho ny inona angatahantsika iny. Ny ankoatran'izay dia izao indraindray rehefa mangataka vavaka isika dia tsy mivaly mihitsiny ary tsy mivaly tsy azaintikany. Tsy mahasoa antsika izany ilay zavatra izay nangatahantsika tamin'Andriamanitra. Ary ny valim-bavaka ny farany dia izao indraindray isika rehefa mangataka dia tonga dia hoe eny araka ny sitrapon'Andriamanitra izay ny valim-bavantsika tsirairay avy. Mahafantatra ny zavatra rehetra rakizy io Jesosy io. Ary tokony hianatra isika isan'andro isan'andro ny ahatoky azy tanteraka mandrakariva ary iny ihany koa fa ny vavaka rehetra izay ataontsika dia mamaly antsika izy araka an'izay mahasoa antsika. Dia ny raisin'ny baibolintsika
dia sokafy a ny ao amin'ny tesalonianina voalohany a toko 5:7 tesalonianina voalohany toko 5:7 dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy raka izy a izany teniny izany fo kely mivavaha ka aza mitsahatra mivavaha ka aza mitsahatra dia ny ataontsika tsenjery mivavaha ka aza mitsahatra tesalonianina voalohany toko 5:7 miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra raka izy androany hoe mivavaha ka aza mitsahatra izany hoe aza mitsahatra izany dia ahoana tsy hoe isaky ny 3 andro na isaky ny adiny 4 fa ahoana ilay izy tsy mitsahatra izany tsy mitsahatra izany a dia isaky ny fotoana isaky ny matsiaro ianao fa tokony hivavaka amin'ny fotoana rehetra ataonao dia tokony maninona tokony mivavaka isika tsirairay avy miantso antsika Jesosy anio raka izy mba tena ifandray a bebe kokoa aminy amin'ny alalan'ny inona raka izy amin'ny alalan'ny vavaka move tiana ankizy ny aharesy ny fakam-panahy tiana ankizy izany dia ndao a hivavaka isika raka izy te hiaina amin'izany fiainam-bavaka izany ve nareo raka izy mino aho fa te hiaina amin'izany daholo ny ankizy kely tsirairay avy amen te hiaina amin'izany daholo a isika manasa antsika ary ahy manasa antsika andao isika hitsangana satria isika manomboka androany a dia hanolo-tena bebe kokoa ifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra ifandray tsy mitsahatra amin'Andriamanitra rehefa tafatsangana aby ary tsika raka izy dia ndao isika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny izay nomeny antsika androany vavaka isika Andriamanitra rainay tsara indrindro mankasitraka ny amin'izany teny mamy-be izay nomenao anay izany fandrinay ankizy kely tsirairay avy raha mba azoto hivavaka izahay amin'ny fotoana rehetra ary tsy hitsahatra mba tena anana fifandraisana ety eo aminao ihany koa ary indrindra ray malalo mba fandrinay raha mba andresy ireo fakam-panahy izay misy izahay eo aminay mandrakariva dia ampio izay ny amin'izany ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay sy hanonanay izany vavaka izany amen dia izay indray raka izy ny fotoanantsika amin'ity andro voalohany ity tongava rapitso fa mbola hisy programa rapitso amin'ity herinandro ity dia anaraka an'i Jesosy isika anaraka azy isika ka ndao isika homarika mifandraisantsika tanana amin'ity takariva ity dia ndao isika ifanofahofa-tanana homba ampitsikitsikiana eny ary veloma daholo ny ankizy kely tsirairay avy rapitso indray ny fotoanantsika amin'ny ora mahazatra manana tombontsoa manokana isika manana izao ampahampitoana izarana torohevitra mahasoa izao arahaba ary tsirairay amintsika izay manaraka izany fandaharana izany arirariana mba samy azo fahasoavana amin'ny alalan'ity fandaharana torohevitra mahasoa ity tokoa ny sasenao androany dia hijery torohevitra iray isika manao hoe fiainana voalanjalanja fiainana mirindra tsara izany dia adika amin'ny teny frantsay manao hoe vie équilibrée
efa tena sarotra manko ny fiainana amin'izao fotoana izao ary efa niova be fa tsy toy ny tamin'ny taloha intsony, tsy tahaka an'ilay mbola milamindamina fa efa lasa mitombo be ny manahirantsaina, efa be ireo mampitaintaina ary na dia ireo izay manana ny ampy aza dia mbola manana an'izay manahirana azy ihany koa. Dia satria moa ilay fiainana mihitsy no efa amin'ny andro farany ary efa tena sarotra ny fiainana ankehitriny. Mino fa samy mahatsapa an'izany na izaho na ianao. Manoloana an'izany indrindra dia samy mikaroka an'izay mampetipety ny fiainana iny tsirairay avy ary na ny lahy na ny vavy na ny lehibe eny na ny tanora koa ary dia inona fa ny rehetra mihitsy izany dia maniry mba hanana fiainana mirindra tsara. Dia izay indrindra no hanolorana anao ity lohahevitra hoe fiainana mirindra voalanjalanja tsara ity. Matetika rehefa mahatsiaro mikorotan-tsaina isika na ilay antsoina hoe stressé dia manome tsiny ny tena satria hoe lasa tsy mahatratra fenitra ambony izay apetraka, indraindray dia lasa mampitantena amin'ny olona hafa izay vitan'ny hafa na hoe everintsika fa mahavita azy. Dia rehefa manao zavatra isika dia indraindray rehefa miasa izany izao ohatra na hoe miaraka amin'ny ankonana dia lasa mampitantena amin'izay ataon'ny hafa, dia lasa manankina ny tena, dia lasa manome tsiny ny tena izany ao anatin'izay ary iny fahatezerana diso toerana satria diso toerana izany iny dia indraindray lasa manosika antsika ihany koa misosotra amin'ny olon-kafa ary mety hiteniteny foana mahery na hoe miteny masika amin'ny olon-kafa ihany koa kanefa dia vokatr'ilay rotoroto izany fa mba hananana fiainana mirindra tsara ary. Dia mba hoe isan'andro mihitsy ihany koa dia misy safidy tsy maintsy atao. Mametra fanontaniana amin'ny tenanao hoe inona ny lara-pahamehana, izay maika sa izay tena manan-danja? Tsy mora mihitsy ny manao safidy satria betsaka ny zavatra takian'ny fiainana amintsika fa manana lara-pahamehana ve isika sa hoe hanenjika an'izay maika fotsiny dia izay maika hatrany ihany? Mila manao safidy zasenao. Isan'andro dia tokony ametraka fanontaniana amin'ny tena ihany koa zasenao ny amin'ny hoe inona ary ny lara-pahamehana ka izay zavatra takian'ny fiainana no hojerena ao anatin'izany ka averina ilay fanontaniana teo hoe inona ny lara-pahamehana izay maika sa izay tena manan-danja. Araka ny lanjany dia aoka izay no hijerena azy fa tsy araky ny mahamaika azy. Izao izany ny torohevitra aroso ho azy ho anao amin'ity fotoana manokana ity. Andeha hianatra mba hizara asa arak'izay azo atao. Tsy njara asa izany. Adinoy ireo izay tsy dia manan-danja aza dia ireny no enjehana maika fa omeo lanjany izay tena manambidy indrindra amin'ireo tokony ho atao. Maninona marina moa no miasa isika satria eo amin'ny fiainana dia ireo asa ireo no arindra mba ahafahantsika mahita an'izay hoe lara-pahamehana sy manan-danja izay. Maninona marina moa isika no miasa. Ny miasa dia aoka ho tsaroantsika tsirairay avy izany fa mba ahafa-po ny filantsika ary tsarovy anefa fa ny asa no andaniantsika fotoana kokoa. Raha izay izany noho ny fianakaviana dia tsy mampamokatra velively izany fa andeha atao an-tsaina foana fa ny asa dia tsy tokony ho lasa ho ivon'ny fiainana fa kosa mba ho fomba entina amenoana izay ilaina eo amin'ny fiainana fotsiny ihany ary mba hananana fiainana voarindra izany hoe misy fandanjalanjana tsara izany araka ny tokony ho izy eo amin'ny asa sy ny fianakaviana. Eo izany ny hipetrahan'ilay hoe équilibre, vie équilibrée eo amin'ny asa sy ny fianakaviana dia ity indray no torohevitra aroso anao. Aoka isy fotoana ho an'ny fiara-mivavaka ao amin'ny ankonana isaky ny maraina sy isaky ny hariva. Aoka ihany koa hanome fotoana misimisy kokoa ho an'ireo asa manan-danja araka ny efa ndresantsika teo. Aoka naiky fa tsy tonga lafatra akory ny tena dia tsy andeha hametsiana ny tena foana ary aoka hanokana fotoana ho an'ny tena samy rehetra fa tsy dia hoe hanenjehana ny zavatra rehetra ny fotoana rehetra. Aoka hianatra iaina ny fotoana ankehitriny. Aoka ianao tsia fa tsy hoe ekena daholo ny zavatra rehetra. Aoka ihany koa hanana fandaharam-potoana mirindra tsara
io zany le efa nijerena teo hoe ny lara-pahamehana sany maika fotsiny ihany ary ao ka izara sy tsinjara ndraikitra arak'ilay efa nresahantsika teo ao atokantrano ihany koa nizaniza zany miaramonina na dada sineny sy ny zanaka io na piraitam-po io na mpiaramonina ao amin'ny ankonanao dia ao ka hitandrina ny tokantrano sy ny toeram-piasana ho madio hatrany ny tsirairay avy fa ilaina eo amin'ny fandrindrana ny fiainana zany ary ao ka tsy hanaiky asa na andraikitra vaovao raha tsy hoe efa afaka nanala iray hafa atao anatin'ny lisitrany izay tokony atao mba hidiran'iny vaovao indray eo amin'ny fandaharam-potoana dia ao anatin'izay ihany koa aoka re mba tsy ho andevozin'ny finday e ary aoka tsy andany vola raha tsy amin'izay manandanja ihany dia torohevitra mahasoa izany zaraina aminao izany hoy Anne Moreau Lindbergh amina boky anankiray izay nisoratany hoe te hanatratra toetra anaty iray izay azoko ampiasaina sy ahazoko manompo an'Andriamanitra araka ny takiny azy amiko aho dia izao ny anohizany azy efa fantatro tokoa fa ny fifandanjana tsara tokony hisy eo amin'ny ankonako sy ny asako dia ao amin'Andriamanitra irery no ahitana azy ka ny torohevitra tena sarobidy zany ankoatra ny fahaizana mamantatra ny lara-pahamehana sy ny maiky ny fahaizana mandrindra tsara ary manaraka an'ireo torohevitra izay naroso taminao teo ireo dia ny fanekena fa ao amin'Andriamanitra irery no ahitana fiainana mirindra ny faniriana dia hoe anana fiainana voalanjalanja fiainana mirindra tsara sasenao fa izao ane ny firindrana eo amin'ny fiainana dia tsy resaka fotoana tsy akory fa fanapahan-kevitra mitoy izy ity ary ny tanjona dia ny hoe anana fiainana voalanjalanja mirindra tsara ekilibre ny asa sy ny fianakaviana ekilibre izay rehetra atao dia tsy tanjona hiafarana izy io fa dia lavitra izany hoe tsy androany ihany fa isan'andro isan'andro nanaovana ny ezaka dia izay mifototra amin'ny toromarik'Andriamanitra ananana fiainana mifanaraka amin'ny drafitra napetrany sy ny rindra izay nalahany ka androany ary manaraha azy mba hanaraka ny torohevitra izay omeny dia izy kosa anome fiainana voarindra fiainana voalanjalanja ary fiainana milamina tsara ho anao sy ny manodidina anao ho anao sy ny ankonanao dia mirary soa indrindra samy ary anana fiainana mirindra tsara dia avy malala tsirairay avy fivaliana manokana no miarabantsika rehetra izay manjoy izao fandarana manokana izao ary sorana manokana Andriamanitra satria nanome fotoanantsika ary nanome tombonandro tombohavelomana fahasalamana ahazona mandre ny tenin'Andriamanitra iaraka eto isika amin'ny lohateny lehibe izay rahantsika mamakafaka ny hoe manaraha izany dia antso manokana izay nataon'i Kristy ho an'ny vahoaka tsirairay avy atao amin'ny mpianatra izany natao amin'ny olona velona tamin'izany fotoana izany ary natao anao natao ahy ihany koa miantso anao Kristy mba hanaraka azy tsy manaraka olona isika tsy manaraka foto-kevitra isika fa manaraka ny Kristy isika ary izany indrindra no anasanantsika mba hanaraka ity fandarana ity manasa manokana ireo namana rehetra manasa manokana ireo fianakaviana rehetra mba hanaraka tsy tapaka ary hiaraka isika andreny tenin'Andriamanitra dia hiaraka hivavaka isika mialohany andrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany Jehovah Andriamanitra ray eo ankehitriny andreny teninao zahay mangataka manokana tompo malala ny fanainao masina mba ho aminay tsirairay avy indrindra ny tenako izay hitondra n'izany teninao zany ka izay rehetra mandreny teninao ankehitriny dia hitondra fitahiana sy fahasoavanao azy ny fandrenesana ny teninao ary raha misy tsy salama raha misy olona manana olana manokana eo amin'ny fiainana ianao Jesosy malalo hikasikazy reny manokana ianao tompo amboatra azy amangy azy isa tokantrano amin'ny toerana rehetra satria azona iantoka fa ianao dia amin'ny toerana rehetra dia tonononay mivavaka ary angatahana Jesosy amen ary koa izy tamin'ny anankiray Jesosy io manaraha ao amin'ny Lioka 7:7-10 dia nanao antso manokana Kristy
ho an'ireo olona zay velona tamin'izany fotoana izany. Nanatona azy ny anankiray, nangetaeta mba tia anaraka ny Kristy. Misy moa nanontany hoe inona no ataoko mba handovako fiainana manak'izay. Ao indray ny sasany manao hoe anaraka anao ihany aho fa oka kely aloha andevona ny raiko. Ao indray misy hoe mbola andeha anao velomany any an-tanàna. Fandroany dia miantso anao Kristy. Manaraha, inona ny valitenao? Inona no asetrinao izany antso ataon'i Kristy aminao izany? Ny raritsaina dia mahazo atsika zanak'olombelona amin'izao taonjato hahavelomantsika izao. Tena mamely atsika izany, ary betsaka tsy mifidy na lehibe na tanora na ankizy. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe iza no afaka hitondra ny enta mavesatra eo amin'ny fiainantsika? Iza no afaka hanaisotra ny fanameloana sy ny fahameloana ny fahatserovatena ho meloka? Iza no afaka hanome fierovana atsika? Izany rehetra izany dia ho fanontaniana mipetraka indraindray saribahana eo amin'ny fiainantsika. Mandinika tokoa isika amin'izao vaninandro iainantsika izao, mitady fanafahana isika. Mieritreritra isika mitady ny fomba rehetra mba hialana amin'izao geja mahazo atsika izao. Apokalipsy 1 ny 15 sy 19 dia misy vahaolana manokana ho anao ho aho. Vavolombelona marina sy lahamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany. Ilay vavolombelona marina dia tsy iza fa Jesosy Kristy, ilay lahamatoa amin'ny maty. Izany ny fanambarana izay meny tenin'Andriamanitra. Kristy ilay lehibe ny mpanjaka ny tany. Izy no mifeny zavatra rehetra. Izy ilay mpamonjy mahery. Ary Kristy ilay mifehy izao tontolo izao. Eo ampelantanan'i Jesosy izao tontolo izao. Izy ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 1 ny 15. Izao no alfa sy omega hoy ny Tompo, Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Rehefa malala, Kristy no endohan'ny zavatra rehetra. Eo ampelantanany ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy misy nahariana izao zavatra izao na iray azy. Noho izany dia manana an Jesosy ianao, manana an Jesosy isika. Ka na dia mavesatra azy ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika, na dia mandalo fitsapana marary aza isika. Indraindray toa tsy zaka amin'ny maha-olombelona izany. Indraindray ohatrany mampanontany tena hoe dia nahoana ary no menjady amiko izao fahoriana mafy izao. Kristy no alfa sy omega. Misy farany zavatra rehetra. Tsy misy fitsapana mafy andalovantsika ka tsy afaka horesena, tsy afaka hatrehana, tsy isy fahoriana mangidy sy hadraina ka hoe hamela antsika irery. Kristy dia tsy mamela antsika irery. Eo ampelantanan'i Kristy ny zavatra rehetra. Eo ampelantanan'i Kristy ny fiainanao, ny ankonanao, fiainany manodidina anao ary ny fiainanao manokana. Ny mahafinaritra amin'i Kristy dia izao, andeha eo anivon'ny olona izy. Tsy manalavitra antsika na oviana Kristy. Eo anilanao mandrakariva izy. Ao anilan'ny fianakaviana Kristy, satria Kristy dia Andriamanitry ny fianakaviana. Zany ny Andriamanitsika. Apokalipsy 12 rehefa niaritra toe-javatra mafy no ny keja ny fahotana izao tontolo izao, ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahafinaritra ny Andriamanitsika. Ny rahana Kristy naka endrika zazakely ary niteraka zazalahy izy, izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny temby, ary ny zanany dia nivonjena faingana ka nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianana. Mandrakariva dia velona hita sy hitondra ny olantsika Kristy. Kristy dia vonona ny karakaratsika. Teraka naka endrik'olombelona izy. Ary tsapan'i Kristy ny ngidy izay atrehantsika eo amin'ny fiainantsika. Efa nandalovana izany. Io fahoriana mahazo anao, problema mahazo anao, izay eo amin'ny fiainantsika io dia azadino fa efa nandalovana Jesosy. Ary niakatra any an-danitra izy.
velona manakariva hitahanao izy, anao fifonana ao anao izy, ary mitady ny fomba rehetra izy. Velona Kristy ankehitriny, velona mba hifona ao anao raha misy tsy nentina ataonao, mitady ny fomba rehetra mba handraisana antsika izy. Hoy ny Apokalipsy 4:7-8. Ary indro nahita raona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rao, izay ny satroka satro-boninahitra volamena sady ny tana fijinjana maranitra teny an-tanany. Jesosy, izy lay Mesia, izy lay ankofan'ny enjely analikisa isanandro any an-danitra. Ho avy indray izy, ary nampanantena fa handray anao sy ny ankonanao, handray atsika ho any aminy. Izy ilay ray izay niseho nitondra ny soavaly fotsy, voalazany Apokalipsy 7:20, midika ho fandresena izany. Mety mahatsiaro teny ianao fa resy eo amin'ny fiainana, mahatsiaro teny ianao fa betsaka no toe-javatra zay andalovanao ka ohatrany hoe miady rery ianao. Ry ava-malala, Jesosy de efa nandresy, ary mitondra soavaly fotsy izy, mampiseho fa afaka mandresy koa ianao zay rehetra miaraka aminy. Afaka mampandresy na iza de afaka mandresy eo amin'ny Kristy. Izy lay mpitaritafika, tsy mbola resina oviana na oviana. Raha te handresy ianao de miakina aminy, meteza hiaraka aminy, satria vahaolana tsara indrindra omeny ny soratra masina atsika, omeny tenin'Andriamanitra atsika dia Kristy. Lay nandresy any Satana sy ny anjeliny, lay mipetraka amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra miaraka amin'ny ray manjaka mifehy zao tontolo zao, Jesosy no vahaolana. Ary tsy izany, tonga teto amin'ity tany ity izy, naka endrika zanak'ondry, no vonoina ary ny rany mba ho fanafahana atsika, satria raha tsy misy raha latsaka de tsisy famonjena. Ary izay indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 4:12 manao hoe, ary izy ireo de naharesy azy no ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Azo atao ny mandresy ny olana rehetra, azo atao ny mandresy miatrika ny toe-javatra rehetra, afaka miady isika ary afaka mandresy isika, satria ny tenin'Andriamanitra de mazava amin'ny fanambarana fa izy ireo de naharesy azy no ny amin'ny rany zanak'ondry, no ny amin'ny Jesosy, de afaka ho mpandresy ianao. Eo amin'ny Apokalipsy 7:4 de hoy ny tenin'Andriamanitra, ireo dia iady amin'ny zanak'ondry, zany hoe favalo zany, ary ny zanak'ondry dia haresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, ary haresy azy koa izay momba azy. Mahafinaritra io andalateny io, haresy azy izay momba azy, zany hoe na iza miandany amin'ny Kristy dia afaka ho mpandresy, mandresy ny fahotana, mandresy fakiviana, mandresy ny fahasapahatena, omeloka noho ny adi-tsaina, noho ny korotana, rotoroto amin'izao vaninandro iainantsika izao. Afaka ho mpandresy ianao miaraka amin'ny Kristy, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Mila olona azo itokiana Andriamanitra. Tsaroantsika angamba ndray andro Adamasefo, rehefa nomen'Andriamanitra ny toromarika rehetra tao amin'ny Saedena, mba olona amin'ny toerana tsara sy kanto, tonga lafatra, de napetrak'Andriamanitra teo ny zavatra rehetra, nefa na izany azy de namepetra'Andriamanitra tamin'ny Adamasefo, tandremo, aza mikitika ity zavatra ity ianareo, fa maty ianareo amin'ny fotoana zay nahanareo anio. Tsy naharitra izany nefa tonga ny mpakafanahy, de voly Satana naka ny endrika ny mena rano, ary namitaka ireto razam-betsika ireto. Indrisy fa nampalahelo voaroka tao amin'ny Saedena izy reto, ary tonga ny fahafatesana, satria ny fahafatesana ny tambon'io tao hoe ny Romanina 9:9,
13 nandray fanapaha-kevitra manokan'Andriamanitra ary raha tokony ho faty tamin'ny fotoana izay nana ilay voankazo Adamaseva dia ondry tsy manatsiny no ny vonoan'Andriamanitra. Teo amin'ny toerany Adamaseva nandazaka ny rano ary ny lambany dia natafy mba ho akanjo ho tafiany Adamaseva. Ny tsy manatsiny no niarany fandikan-dalàna izay nataony Adamaseva. Indraindray dia misy fandikan-dalàna izay ataontsika dia misy tsy manatsiny iaran'izany toe-javatra izany. Na izany aza nefa dia Kristy efa nitondra ny fahotantsika, nitondra ny helokontsika, nitondra ny fahalementsika teo amin'ny hazo fijaliana. Indray andro dia nisy vehivavy anankiray nahatsara telo meloka. Rem-pianakaviana nanatona mpitandrina ny fiangonana izy ary nilaza tamin'ny hoe betsaka ny fitsapana mahazo ary mahatsiaro tena ho meloka eo amin'ny fiainana. Tsy hitako intsony ny pastora ny vahaolana inona no hevitra, inona ny tokony atao, fa tena mandalo fitsapana mafy aho. Ary isanandro dia mianjady ao an-tamosiko ao, ao amin'ny saiko ao izany fahamelona ary mieritreritra ho tsy voavela heloka izany. Hoy ty ray aman-dreny pastora mpitandrina ity nanao hoe sao ranabavy, raha tamin'ny andro ny testamenta taloha dia nitondra ondry ianao ary nivonoana mba anafahana izany rehetra izany. Kanefa izao tsy amin'ny andro ny testamenta taloha intsony tsika, fa efa amin'ny testamenta vaovao sika ankehitriny. Ka izao Kristy dia ao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra ary manao ny asa fisoronana sy famelobelomana, famelan-keloka ho atsika. Ka ny torohevitra ilainao dia izao manatona an' Jesosy. Fa na iza manatona azy dia avelany ny heloka. Ka manatona an' Jesosy ranabavy. Fa rehefa mandray azy ianao dia velona isanandro izy ary mandray ny fifonanao, mandray mivavaka izay ataonao ary manaiky ho tompo sy mpamonjy ny tenanao. Marina tokoa ry hava-malala fa tsy mila sorona intsony isika ankehitriny, na hitady ondry, na voromailala, zana-domona, fa efa Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, Jaona 1:7. Ka na iza vonina etoraka amin'ny Kristy, na toy inona ny habe ny fahotanao, ny fahalemenao, fahadisoanao, raha manatona an' Jesosy ianao dia tsy mba ho laviny. Raha manatona an' Kristy ianao dia manaiky andray ianao izy. Fahotana mantsy no tambiny ny fahafatesany ary fanomezana avy amin'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay. Ka na dia manota azy ianao ka manatona an' Kristy miaikeloka dia miala zany vesatry ny fahotana izany. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra. Ka mila miaikeloka isika. Na oviana ianao mahatsiaro tena ho meloka dia azadino fa ny fekekeloka ny vahaolana. Ny eloka mantsy dia mitarika orooro, tahotra, nenina, aretina ary mavesatra eo amin'ny fiainantsika izany. Misy iray izay afaka hitondra ny fahalementsika dia Jesosy izany. Izy irery ihany no afaka hitondra ny fahalementsika. Izy irery ihany no afaka hanaisotra izany vesatra eo amin'ny fiainantsika izany. Vesatra ao an-tokantrano ve? Vesatra any amin'ny fiasana, eo amin'ny fiarahamonina, ary mahatsiaro tena ho irery ianao, manatona an' Jesosy. Izay ihany ny vahaolana fa afaka mitondra izany vesatra izany Jesosy. Tsy mitombona ny fialan-tsiny. Aza mieritreritra ny hoe hialan-tsiny aho, tia ny pirofo, zao anie nataony ahy e, za anie nataony ohatran'izao e, ka normal raha mba manao an'izany aho. Tsia, aza mialan-tsiny. Fa tsy ilaina ary tsy mitombona ny fialan-tsiny, tsy mitombona ny fanadiova-teny. Aza mieritreritra hoe manadio teny ianao dia afaka amin'izany rehetra izany. Tsy mahafaka amin'ny fanamelohana izany. Ary tsy mitombona ny asa soa izay eritreretinao atao.
hoe manao asa soa manao ny fomba rehetra mba hazona famelan-keloka. Korintianina 2:5 dia hoe ny ten'Andriamanitra. Zay tsy nahalalaota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Kristy dia nitondra ny fahotan'ny olona rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, ary nanaiky omboana amin'ny hazo fijaliana izy, na dia tsy nanota azy fa noho ny aminao, noho ny amiko, noho ny amin'ny fianakaviako, fianakavianao, dia zao maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Nitondra ny aretintsika, fahotantsika, izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa hatrany am-paladia ka hatrany an-tampon-doha dia marary ny fahotana isika. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra nanome anao ny fahasoavana ry hava-malala, ry tokantrano malala isany ao. Nomen'Andriamanitra fahasoavana ny tokantranonao. Efesiana 2:5 sy ny 7. Fahasoavana namonjena anareo avy amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fa ndrao isy ireare. Men'Andriamanitra kadô fahasoavana isika. Eny na dia mpanota azy, na dia tsy mendrika azy, mpaniasia azy, dia nomeny fahasoavana. Zany ny Andriamanitsika, mizara fahasoavana amin'ny tsara fanahy, ny ratsy fanahy, tahaka ny masoandro miposaka ho an'ny olona rehetra. Misy dingana 4 omenantsika mba handraisantsika izany fiainana mandrakizay izany, dia ny fanomezana fahasoavana izay men'Andriamanitra. Mino aho fa ianao dia tia handray izany fanomezana izany, dia ny fiainana mandrakizay. Tsy misy olombelona ka maniry hoe za tena mba maniry tsy hanana an'izany fiainana mandrakizay izany. Fiainantsika eto amin'ity tany ity 70 taona, 80 taona raha tahiny mateza hoy ny tenin'Andriamanitra. 4 taona zay nahavelomanao teto amin'ity tany ity. Ka raha 70 taona ny andro hahavelomana, firy zany sisa. Dia atao ininao zany io ambony sisa io, laninao amin'iny io ambony sisa zay men'Andriamanitra anao io. 4 taona ianao zao, 70 taona raha tahiny mateza, 80. Zany hoe mandeha any amin'ny 70 taona zany ianao mandrapatonga amin'ny 80, efa miaina amin'ny bonus ho anao rehetra zay mihoatra amin'ny 70 taona. Efa bonus men'Andriamanitra anao ny fahavelomana. Kanefa na izany azy, dia mbola anome fiainana mandrakizay Andriamanitra. Dingana voalohany zay ataontsika dia zao: manaiky fampanota, manaiky fa mila famonjena, manaiky ary vonina handray ny fanomezana. Ka izao ny zavatra voalohany, maneke fa tianao Andriamanitra. Zay zany ny voalohany. Ekeo fa tianao Andriamanitra. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 1:7. Tany lavitra tany no nisehon'i Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no ampaharetako famindrampo aminao. Tianao Jesosy, tiatsika izy, ary mila mino sy manaiky isika fa tena tiany isika. Mamindra fo aminao Andriamanitra, mamindra fo amiko amin'ny tokantranonao, mamindra fo amintsika izy. Ka natoinona ma olombelona atsika, mety vitatsika na ny tsy vitatsika azy, afaka manome famindrampo ho anao Andriamanitra. Ny dingana faharoa dia zao: manaiky fa tsy afaka mamonjy ny tenanao ianao. Zay ny dingana faharoa. Manaiky ianao, ekenao, fa mila mpamonjy ianao eo amin'ity fiainana ity, mila mpamonjy zay hanavitra anao tahaka ny hoe akizy anankiray latsaka ao anatin'ny lavaka, dia miantsoantso izy, azo ny antoka, fa tsy mahavonjy ny tenana izy, fa raha misy olona hamonjy azy dia voavonjy izy. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 7:7 sy ny manaraka. Nefa amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amarinina maimaim-poana amin'ny famonjena, tsy vindim-bola, tsy misy hoe ezaka be ataonao manokana, fa maimaim-poana. Fa isika kosa manaiky ary mila mpamonjy. Dingana 7,
dia mino fa Jesosy dia afaka mamonjy ianao ary te hamonjy ianao Jesosy. Te kasika amin'ny fiainanao izy. Te anao zavatra eo amin'ny fiainanao manokana izy. Izao no voalazan'ny Jaona 3:9 izay fa haitsika tsenjery eo ambavantsika izany teny izany manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana fa tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Azon'Andriamanitra homenanao ny fiainana mandrakizay. Maneke hovonjena, maneke an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao. Raisao amin'ny fiainanao Jesosy, ampidiro ao tokantranonao Jesosy, ampidiro any am-piasana, any amin'ny fianarana, eo amin'ny fiainantsika manontolo dia aoka ho hita fa manana an Jesosy isika. Ary dingana farany izay raisintsika dia zao ekentsika ny eloka vitanao mibeba ary mino fa efa voavela eloka. Jaona 1:7 dao iny ten'Andriamanitra. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Natoinona fahotana vitanao. Nataky ny jaky azy dia azon'Andriamanitra ataony manadio anao. Fa mila miaiky ianao. Ekenao fa tsy tanteraka. Ekenao fa mila mpamonjy ianao. Ekenao ny fahadisoanao dia manatona ny Kristy. Tadiditsika angambany, tadidinao ilay lehilahy jamba nanatona an Jesosy. Nandritra ny taona maro teny aiziny, petraka tao anatin'ny aiziny, ny aina tao anatin'ny aizina. Tsy nahita, ny tsapatsapa ary nitady olona mba hitatana azy. Eny tsy afaka maleo tena. Soa ihany fa teo Jesosy. Ary nanafaka sy nikasikasy. Rehefa malala. Afaka mikasika ny fiainanao Kristy tahaka ny kasiany ity lehilahy jamba ity. Nanaisitra ny aizina tanteraka izy, afaka manaisitra ny aizina eo amin'ny fiainanao, ny aizina eo amin'ny fiasana, ny aizina eo amin'ny fivelomana sy ny fitadiavana, afaka kasian'Andriamanitra izany. Ary anomeanao fahitana vaovao, fomba fijery vaovao, ary miantso anao ankehitriny manatona an'Andriamanitra. Azonao atao ny mahana fiainana mandrakizay. Azonao atao na manan-karena na tsy manan-karena na antitra na tanora dia manatona an'Andriamanitra. Samy manolotra ny fiainana ho an'Andriamanitra ary miantso anao Kristy ankehitriny. Aoka isakambina an Jesosy isika. Kristy dia tia hanolotra ny fiainany ary manatsotra ny tanany aminao Kristy. Fa natoy inona vesatra eo amin'ny fiainanao dia tia mihina anao Jesosy. Tadidinao angambany lay lehilahy anankiray demoniaka. Ty demoniaka ity dia tsy nahitana vahaolana ny fiainany. Efa nanilika azy ny fianakaviana satria adala, fa manary lamba, efa tsy nahitana vanafantsony. Nailiky ny fiarahamonina ary dia nitokantena tany amin'ny fasana. Izany hoe ohatry ny olona efa manary tena zany. Tahaka ny hoe efa maty fahavelona, ny maty aneny ho any amin'ny fasany. Kanefa nahitan' Jesosy izy. Ary nahitan' Jesosy izy dia niazakazaka. Nanatona an Jesosy. Ary Kristy dia niandry azy. Nikohaka teo amin'ny Kristy izy. Ary namindra fo manokana azy Jesosy. Ka nanaisitra ireo eta mavesatra rehetra. Dia avy malala. Na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Dia azon'i Kristy ataony manaisitra izany. Afaka mamela heloka. Tonga olom-baovao ity lehilahy demoniaka ity. Tonga olona nahazo famindram-po araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa sitrana izy dia mitafy lamba sady ary saina tsara. Tonga teo amin'i Jesosy. Niovatra amin'ny fisainana, niovatra amin'ny fitafy. Na iza manatona an Kristy dia afaka manova ny fiainanao Jesosy. Ary nangataka izy. Teniteny tamin'i Kristy manao hoe anaraka anao aho. Na iza aleanao. Ny olona izay nandray zavatra tamin'i Kristy, ny olona izay voakasika Kristy dia niteny aminanao hoe anaraka anao aho. Na iza aleanao. Dia avy malala miantso anao Kristy androany hoe manaraha. Inona ny valiteninao?
mba hanao tahaka an'ity lela demoniaka zay nampahorininy devolona anisan'ny taona maro ity ve ka nanatona any Kristy ny azakazaka ary ny teny manao hoe Jesosy eo anaraka anao aho manaraha any Kristy mandraisa fanapa-kevitra rehefa malala androany ny anaraka an Jesosy mandraisa fanapa-kevitra ny etoraka ao amin'ny Kristy asa mijery ny hafa na dia efa nahilikiliky ny olona na tositosy ny fiarahamonina azy ianao Jesosy tsy manao anao Jesosy dia vonona andray anao mandrakarifa Apokalipsy 2:20 dao iny ten'Andriamanitra fa ny fanahy sy tiapakarina manao hoe avy ary aoka izay mahare anao hoe avy ary aoka izay mangetaeta ary izay mety aoka izy isotro maimaimpona ny ranonaina mangetaeta ny fitiavan'ny Kristy vienao mangetaeta famelan-keloka vienao manoro-hevitra anao aho manatona eo apoditry ny azo fijaliana androany fa ho maivana ny vesatra ao aminao satria ho voavela eloko ianao ankehitriny dia miantso anao Andriamanitra manaraha aho Kristy tahanao any Andriamanitra ka androjaka ny fahasoavana sy ny fitahiana ka izay rehetra nataon'i Kristy tamin'ireo rehetra ny fandimby tamin'izany fotoana izany dia ho ataonao aminao sy ny ankonanao manasanao aho mba hitsangana fa hivavaka ho anao manokana Tompo Andriamanitra eo ankehitriny dia miantso anay ianao mba hanatona anao Jesosy eo kasio ny fiainanay lay tananao izay nampiasainao ny kasika an'ilay jamba izay nanova ny fiainan'ireo olona nanana olana rehetra mba hikasika nay koa ny tananao anova ny fiainanay amboatra anay ianao Kristy eo ny Andriamanitray ko aoka hitondra fitahiana ho anao ho anay ny fanarahana anao tapa-kevitra fa hanaraka anao zahay ko dia tononona mivavaka naran'i Jesosy amen anaraka anao no iriko naiza no aleanao Jesosy izay reno tiako andeha eo anilanao isanandro sy isanora hoanao ka naiza no anakora hoanao amina anarakanao mahalompo naiza iantso anao hotakanao rery tompo tsy kivina sarotra tao isanandro sy isanandro